fankasitrana ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 Orange Madagascar sy RDJ manolotra anao RDJ mozika ary eto amin'ny onjam-peo RDJ ary eto amin'ny fahitalavitra TVM streaming ny lanonam-pankasitrahana RDJ mozika ny alahady 20 febroary zao amin'ny 8:30 minitra alina RDJ mozika Niamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange ao anatin'ny Wasco mihitsy izy reo aveo ka Makassar kely etsy Makassar kely etsy Makassar etsy Tarika dia manimanina andrazay izy aravaitsika zareo aorina tarika diavo dia ho avy ny tarika bita amondrina zay taritiny Yodi Biranto Makassar kely ilay sasany mitsikitsiky mihoatra zao lesany vona palitao tsy mahina Lola Makassar kely Lola Sotre Sotre Spaidi tena fianakaviana sambatra Tena tsara mihitsy zareo ha zay mihitsy makasitraka antsika rehetrarehetra tokasoa ety amin'ny CCI Vatso Safidy sy Bumps Makassar kely Luka Makassar Makassar kely iny latsaka izy zao alova alaiky iny vaza matahotra nareo 50,000 naka izy teo zao Safidy kosa raha zany safidy Panakatsika manaraka Seri Marcos Panakatsika manaraka ampandrosoana anatinatona akaiky zala ia Panakatsika manaraka kosa tonga dia maro zala maromaro zala Merci Silo ambambany Ola maro izy tonga any ampotosofony lany mandroso letsy amby 12 andro ny andro eo zala Pura freedom Panakatsika manaraka koa manomboka may tonga ihany azafady ary Samuel asio sary kely aloha Samuel Lea président io karaha matianina mihitsy izy am'zany ipely aloha dia koly holy fa matiky izany ka zay mampianto koa piantoko fikarakara fampisehoana ny fampisehoana atao Antsahamanitra Makassar io karaka amity américaine aisa oui tsy mahita teny malagasy tsy mahita teny gasy io zany resaka tamin'ny tony I love you eno izy zay miaraba ny Dalvis maketo amin'le akavianareo ato amin'ny agoshenareo ato mangala sary hely andraso ny sasa misiko sasa manao pimaso tsy mila hoe bobosy io na rasta na sola fa mila mahay miresaka na bandy manam-bola io tsy mifidy taona na ketrika nanandry na zandry mbola mianatra na zoky efa mitiandry Ranampisiko vadinao izy zaho tsunamitakano Novina na niorina Tsy favaloko mihitsy anao Na iza anakina
atram'izao za tsy tonga saina fa hoe lava laifity nanaraka atany ambony tsikitsikindry atram'izao za lasalasa saina rehefa ho atrano tokamokamo masoko magano Zovina, ekstatsy pantany lera manakina beats sy ny flow avy de vakina le entsoentso niatra am'izay tsy vamaliny nondana se tina de se tinao ikipina famindram-pony ianao anety tsy afakam-pony miaraba tompoko finaritra tokoa miona amintsika rehetra eto amin'ity toeram-pilanonana ity resadresaka fohifohy manodidina indrindra ilay atao hoe RDJ mozika RDJ mozika dia hetsika anankiray ara-kultoraly hetsika zay voiziny onjam-peo RDJ mandritry ny taona satria dia entina manandratra ny zavakanto malagasy manandratra ihany koa ny asan'ny mpanakanto manandratra ny mpanakanto ary manandratra avy ihany koa ny mpamokatra ny lanonana maro samihafa zay hitantsika eny antsehatra eny teka mafy be aloha ho an'ny onjam-peo RDJ izy ty dia hetsika efa nanomboka tamin'ny taona 5 ary raha tamin'ny 5 zany dia mandritry ny taona manomboka volana
voalohany volana janoary hatramin'ny faraiky ampy telopolo ny volana desambra dia isika rehetra mpiainony RDJ ny vahoaka malagasy rehetra izay mpiainony RDJ no mpangataka hira ao amin'ny RDJ ary dia mpanosika tsika rehetra ny mpanakanto malagasy amin'ny alalan'ny antso. Allô RDJ, za mba mangataka ny hirany ihany, mba alefaso ny hirany ihany, indrindrindrindra rehefa le maraina manomboka amin'ny 7 ora sy fahefany, ny atoandro amin'ny 2 ora sy fahefany. Reny rehetra reny no atambatra. Ianareo mpiaino, ianareo mpangataka hira dia tsy mifidy hoe iza lay mpanakanto, fa io dia araky ny safidinareo rehetra hoe ao ny mozika mafana, ao ny mozika mihetsiketsika, ao ny mozika milamina, ao ny mozika tendance, ao ny variété, izany rehetrarehetra ny rap, ny R&B, ary dia sofa nisy tokoa ny RDJ, la radio des jeunes, radio tiako, namako. Eny tompoko lasy tompoko vavy, izy ty isan-taona dia misy foana lay hetsika. Rehefa tapitra ny taona dia ny RDJ kosa indray no mijery hoe iza zany lay mpanakanto tena tsara indrindra, mendrika indrindra, be mpangataka indrindra nandritry ny taona. Inona no hirany izay no voizina be dia be noho ny fangatahan'ny mpiaino nandritry ny taona. Tsy vitan'izay ihany, fa mbola eto ihany koa no misy an'ilay fepetrapetraky ny RDJ izay mipetraka ao anatina fepetra 3 no isafidianana an'izy ireo dia akoatra ny hira miverimberina ao anatin'ny fandarana samihafa, dia eo ihany koa ilay hoe firy ny fampisehoana vitany io mpanakanto io tao anatin'ny taona, inona ny tsara indrindra tao anatin'izay. Dia izany rehetrarehetra izany no mitambatra, dia manomboka amin'izay ny lalaontsika tao amin'ny RDJ, dia io zany ilay hoe manao safidy amin'izay itsika rehetrarehetra mpiaino mpanaraka ny fandarana, dia misy sokajy 12 araky ny efa voatanisako teo. Ao zany ny fampisehoana ao anatin'ny taona, ao ihany koa ireo mpanakanto vao misandratra, ao ihany koa ny mozika milamina, ao ihany koa ny mozika fiderana. Zany rehetrarehetra izany anefa dia nangatahantsika tao amin'ny RDJ zany nandritry ny taona. Ianareo no ny safidy iza no andresy amin'ity anio ity, satria tonga zao ny taona 2012 ny safiditsika dia itodiana ny tamin'ny taona 2012. Tamin'ny taona 2012 dia lazaiko anareo hoe tamin'izany fotoana zany ampatsahivy kely, fa iza no mpanakanton'ny taona 2012? Lola. Iza no feon-dehilahy niavaka indrindra tamin'izany fotoana zany? Rakiky Sanambondrina. Iza no feom-behivavy niavaka indrindra tamin'izany fotoana zany? Ibodo. Iza no mozika mafana? Jerry Marcos. Ary mbola nisy zay ny tsy fatatsika angamba hoe iza ny mpanakanto tena sexy indrindra? Tovojay. Tovojay ny lehilahy fa mima ny vehivavy. Fa tsika zao mety tsy matadidy an'izany satria ny taona 2009 no anomezana ny valiny sy anomezana ihany koa ny fizarana n'ilay trophée na ny amboaram-pankasitrahana. Zay le hoe ny fiarahantsika eto anio. Kanefa moa nisy fotoana ihany tapaka ny fandaharana RDJ mozika. Ny antony dia satria noho ny toe-draharaha izay ny faomafao teto amin'ny firenena tsy fanomezantsiny zany, fa zany akory tsy midika hoe namelanareo irery, fa dia miverina tanteraka izy zao. Misaotra indrindra Andriamatoa Filoha Generaly izay mbola ianao tokoa moa no mitoto mahafotsy, mahandro mahamasaka ary dia manome lanja tanteraka ny ekipan'ny RDJ izany atao hoe kanto malagasy izany. Izao ary sika tompoko lasy tompoko vavy dia hiditra amin'ny fizarana ny amboaram-pankasitrahana. Ny amboaram-pankasitrahana dia ireo mpanakanto izay nandresy ary avy aminareo mpiaino, avy aminareo mpandala ny RDJ no nazahoana izany vokatra izany, satria ny fisafidianana azy dia efa nanomboka tamin'ny fahavalo ny volana febroary ary nitsahatra tamin'ny atoandro teo tamin'ny 12. Eny ary zany rehetrarehetra zany rehefa omeny eto lay amboaram-pankasitrahana dia tsy resaka be dia be eto zahay hoe midira indray Anna fa ity ny amboaranao, midira indray Anna fa ity ny trophée anao. Tsy izay le izy fa horavahantsika hira sy mozika.
anao kabary be mihitsy aho zany dia tsy hitako izay kabariana satria izay aho vao nitsangana tamina pilipitra ohatr'izao no tena marina ty mba tazomy tomboko lasy tomboko vavy mba ino moa le ataoko eto ay ame le spectacle de l'année kay izay le izy za moa zany mpanao gazetera kolotsaina izay no tena ataoko midi Madagasikara tokony hoe nijery spectacle rehetra enganeka mba spectacle nijereko daholo reto spectacle izay nominé reto ndaoka jereny Mifankasitrahana ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 Orange Madagascar sy RDJ 96.6 manolotra anao RDJ Musique mandray sanjary fidio toan'ny mpanakanto ankafizinao spectacle de l'année Lolo sy ny tariny ary mahaleo tao amin'ny Coliseum Wawa tao amin'ny Coliseum Tanahin Rock tao Antsahamanitra Tempo Geg sy Tifatif tao Antsahamanitra Raboussa tao amin'ny Palais des Sports Tselatra tao Antsahamanitra Alefaso safidinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na amin'ny SMS 033 56 00766 sy ny 034 34 00766 code SDA RDJ Musique Niamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange Lolo sy ny tariny sy mahaleo tao amin'ny Coliseum efa tsy fantatro dia zao mahazo Blackberry ray le nandresy firy moa nisany tarika maleo tarika Lolo sy ny tariny atao tour isan-kerinandro dia miva foana ok ave namatsika asaina hiakatra ety zareo asaina hiakatra ety za zareo raha vao tsy tonga moa mantsy zareo dia le Blackberry afaka tazomin'le le mpanolotra zany hoe 6 mois zany ty téléphone ty any mitarika maleo 6 mois any mitarika Lolo sy ny tariny herinandro ay dia misy mois koa izy 12 mois izy aty amiko avy eo dia avy eo raha volana voalohany izy any amin'ny Sami volana faharoa izy zany ia voalohany tena angamba dia misaotra ny RDJ moa zany izay nikarakara nyty lanonana ty nanome lanja ny mpanakanto malagasy nanome lanja ny mpikarakara lanonana malagasy ihany koa dia mirary soatrany misaotra manokana ihany koa moa zany nitarika maleo sy nitarika Lolo dia misaotra antsika rehetra ny fidy misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy misaotra voalohany indrindra ny mikarakara ny RDJ misaotra mpifidy dia misaotra antsika rehetra tonga eto izy ty moa mijery anazy ty za dia mahazo didina roa aby izy ty dia niatsasany amin'ny Lolo dia niatsasany amin'ny maleo mitarika Lolo sy maleo dia ary miaraka amin'ny Madapro tsy feno raha tsy miaraka aminareo mpijery diotolorana anareo mpijery ny trophée 24 sorata sotra indrindra mankasitraka anareo
zay miravavy moa zany misy an'le boutique office tsy dia mahita ny japelana andia dia ohatry tsika sindry zany ohatra ngezangeza madama le ao anatin'le 10 segondra nadizany japela zany ohatry ny eritreritra hoe ohatran'ny oui chemise voyer zay ny mahafa ny artiste mitondra anao amina tontolo anankiray a zay mahafinaritra ary mitondra anao hitarika anao anao gym atsoatsy za efa manana le craft talent be le vehivavy teo ny ambiny sisy voniratra masy za le zao kay za ny anjarany Mbolatina zay secrétaire exécutif en coalition des radios zay ao anatin'ny RDJ ary flou pitarika ny coalition des radios ny RDJ dia ny anjarako dia ny manolotra antsika ny mozika fiderana koa andeha ho jerevana izy daholo ireo ao anatin'ny listra ndahoary mifankasitrahana ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 Orange Madagascar sy RDJ 96.6 manolotra anao RDJ Mozika mandraisa anjara fidio toany ny mpanakanto ankafizinao mozika fiderana Rahovina Joseph Daf Tikwe TGC Voady Niavo Décision TDL fa ianao no rehetra GAM ampifaly anao Singers of Jesus alefaso ny safidinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na amin'ny SMS 033 56 00766 sy ny 034 34 00766 code MFD RDJ Mozika miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange zay araha izy rehetra mitondra antsika amina tontolo hafa ho any mozika ny mpanakanto dia tontolo mifanazany no resahana teo dia ny mozika fiderana dia mentsika ny Joseph Daf Rahovina namany noho ny antony tsy miankina aminy dia tsy eo le namatsika dia tsy ametraka hoe Rahovina ity nomena azy fa omentsika azy ny Blackberry efa rehefa tsy hoe le olona nomena azy dia samy mitondra mody zay ny tanantsika sy Mbolatina izy ity moa zany raha azoko tsara dia Blackberry nomeny Orange ie dia isaorantsika rehetra hoentiko mody zany ity mentsika ny tompony mankasitraka tompoko lahy mankatelina tompoko vavy saotra tompoko saotra azy miravavy zay nanolotra ny amboara mpankasitrahana teo zay fantatsika ianjara tiana moa amin'ny mampanao gazety ara-koltoraly sady mpamokatra film no mpilalao film ary dia isan'ny mpanohana azy ny onjam-peo RDJ dia toraka izany akio i Mbolatina zay secrétaire exécutif ny coalition des radios zay tonga dia ambarako ampahy be maso eto fa mbola andriamatoa flou tale général ny RDJ mo no flouan'izany
eny tompo kilasy tompoko vavy izy saorana izy miravavy ary dia arabaina zay efa nandray ny trofeany fa itsika atao anatin'ny trano a so de mangingina fa afaka milalao tsika afaka milalao tsika raha any aminareo daholo ny finday anareo dia misy lalao kely ty a zay hoazavaiko ity lalao ty faran'izay tsotra dia izy kosa nefa dia ny sponsor officiel no miaraka amintsika tsy izy zany fa ny tambazotra Orange Madagascar izy saorana be deabe ny Orange Madagascar zay tonga eto ihany koa amin'izao fotoana izao lay lalao de tsotra be hoe firy no maridrefy ahazona ny onjapeo RDJ firy ny maridrefy ahazona ny onjapeo RDJ tsy valianareo ambava eto a fa valianareo amin'ny alalan'ny SMS amin'ny 032 32 00 766 ity lalao ty de efa azonareo atao de nyzao alefaso a fa zao ny kôdy ny kôdy a dia RDJ RDJ de miataka kely de omenareo ny valiny izy ty a rehefa maheno ny rivotra ianareo manomboka amin'ny herinandro amin'ny latsinainy a de ao anatin'ny rivotra no anomezana atsika ny valiny zay mahita ny valiny mahafapo anjaran'ny RDJ zany amin'izay fotoana zay a ny mijery hoe iza no ahazo lay smartphone de ao ihany koa no misy t-shirt be deabe t-shirt be deabe avy amin'ny RDJ t-shirt ary tsara tare fa tandremo a fa tsy hoe kory hoe t-shirt hafahafa kely ny lambany fa tsara tare a ary dia misy ihany koa ny goodies zay no hoe la tompoko lasy tompoko vavy mbola isy ny fizarana ny amboara-pankasitrahana feno ho an'ireo mpanakantsika fa dia eto amin'izay ary mbola hivirina amintsika amin'izay a JMMC zay mpandala ny mozika fiderana teka mafy be ny tsiratsika azy tompoko lasy tompoko vavy He didn't know so high.
efa nijerena angaly izy raha ny tia toatra minoeno be ohatrany tsy fantatro hoe manino ny ty efa nijerena teo angaly mpanakanto ato amin'ny mozika variété efa nijerena mbola tsy nijerena andeha ho jerentsika ireo mpanakanto zay tafiditra mifankasitrahana ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 Orange Madagascar sy RDJ 96.6 manolotra anao RDJ Mozika mandraisa anjara fidio toan'ny mpanakanto ankafizinao mozika variété Taraik Samuel Allo Jessos Tompo Princio Lasanawany Melki Avtour Matsubara Tifueko Midza Drayandro Tsitamaso John Wabmar Alifason safidinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na amin'ny SMS 033 56 00766 sy ny 034 34 00766 code MVR RDJ Mozika Niamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange eo amin'ny mozika variété Taraiky Samuela asitsika teka mafo azy tompo lasy tompo vavy Samuel fisaorana aloha fisaorana ho an'ny RDJ saotran'ireo mpakafy efa roapolo taona ty arina mbola tsy arafesina fa mbola zao ihany dia saotra betsaka saotra be dia be ia toko lasy toko vavy mafaly ny RDJ ny manolotra amboara anankiray rambelo asehoy ho an'ny artiste le plus diffusé zany hoe ny mpanakanto nandefa hira be indrindra tao amin'ny RDJ izy tia tsy misy mpifaninana tsisy nininina fa dia atolotry ny RDJ ho an'ny ty mpanakanto ity mba sokafo kely tsy ampitanana izy dia nandefa hira marobe tao amin'ny RDJ ary dia nandefoana ny hirany ho jerentsika Agrad Skies Agrad Skies tompo lasy tompo vavy asina tapatapa peoany izy mitsama sire izy mitsama dia anisany nanatitra hira mazotoma anatitra hira amin'ny RDJ rehefa mivoaka ny hiranareo fa izy mitsama dia nanatitra hira foana tao amin'ny RDJ ary dia nandeha foana mahazo amboara manokana avy amin'ny RDJ mampirisika mpanakanto izahay anatitra ny hirany foana isaka mivoaka ny hira borotsaka ve zany kilotiny zany norma aoara tenkely ay raisa aloha le fanomezana zalahy herinandro any amila dia herinandro any aminazy misaotra bezaka ny RDJ dia misaotra bezaka anareo dia mipikifanay dia ho elavelona mozika malagasy Wala la la wala la la Atika chap majon Tezamba cheko Ramazava biranwe ala kumanda sira
Roma zava-birano alako mandany sira somondara tsy tola alako mandany vola somondara tsy tola alako mandany vola vaiavy mihetsika barany tsara alako mandany jere vaiavy mihetsika barany tsara alako mandany jere alako 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 Sankte zay DJ natoko ny oski remixé aro manambady maeza mpatika amitsy magnamadana sitondragna ely mamara sengisengina manafo tangitangitridriginaro mamizela lasa micoin fa za misy be alako 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 sukati be mamonomonagny patsipatsitsany morasy magny someko somenaro Osemenaro vale, Roma zava birano Roma zava birano Sumdara stura, Sumdara stura, Vaiavni jetska parantare, Vaiavni jetska parantare, Alako, Alako, Alako. Alako Sukot palela Fots kulera Fa alako mandang lera Si tek mandang sera Maisi wisi mangartere Mbala metisi maverde Anoko wasani make Indinda msoti marma Roma zava birano Alako mandansira Roma zava birano Alako mandansira Sumdara stula Alako mandansula Sumdara stula ala kumandan kula vaiavy mietsika barantsara ala kumandan jere vaiavy mietsika barantsara ala kumandan jere alako 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 asitabataba mapem zaye mafmaf ndaye Chabanarama era, big love mangarizere, Serachen, Nekuzabe, Gondek Miss Lady, that's what is not over ever second. Come to see my neck, I like to party spots, Namaka Soli Somnora, after the goal is slow, Nanda, I don't I'm at the soul of Friday. I don't walk. Slow, Nanda, Anolotra ny amboara révélation de l'année sy mozika milamina 2024 izy mitsam ahitana ny Babarakoto Arso sy Nisha Sandrov mpanao antsika anao amin'ny fahitalavitra viva iarahany tompon-daka iarahany tany amin'ny taranja kickboxing Severin Mamonso Fali merhaba nareo tompolay fali merhaba tompoko vavy kely dia kely mba tianako dia sy dia miteny firy fa tonga dia jeresika avy hatrany ny relevelation de l'année asoaty de l'année dia andraso fiarahantsika mahita izy Mifankasitrahana ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 Orange Madagascar sy RDJ 96.6 manolotra anao RDJ Musique mandraisa anjara fitio toany ny mpanakanto ankafizinao révélation de l'année Martyra Freedom Midza Jazz Flavy One Joyce Minamaku John Wabmar Matsubar
alefaso ny safidinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na amin'ny SMS 033 56 00766 sy ny 034 34 00766 code RVL RDJ Musique. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Dia amaka anazika zao asa izy nahazo anazy I Josimena Makoa. Voalongany indrindra misaotra betsaka ny RDJ tegna faly be dia misaotra betsaka atsika mpankafy nanohana ary mbola manohana hatramin'izao atsika mijoro foana. Faly miaraba atsika rehetra zany izay mitsamina dia fa allo maiky fitenenana aloha izy. Ho jerentsika ary etsy amin'ny écran itsy ireo nominé zany tao anatin'ny mozika milamina ho jerentsika zao dia zao. Mifankasitrahana ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 Orange Madagascar sy RDJ 96.6 manolotra anao RDJ Musique. Mandraisa anjara fidio toan'ny mpanakanto ankafizinao mozika milamina ho iray safidy Lola sy safidy. Tsy ianao irery Melky Sapako amizay Tifatif Asio fanajana Ninas Izy Teo rakoto vao Sisi ulu kafa Kuitina na mana Uma chance Black Nadia Adi marar mandini kingi Nazanae Fatima mpiuva fitiava kwano you baby Alefaso ny safidinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na amin'ny SMS 033 56 00766 sy ny 034 34 00766 code MML RDJ Musique. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Nahazo ny mozika milamina de l'année zany dia tsapako amin'izay Tifatif. Dia izao ianareo telo vavy dia ny trophée anankiray
dia ty misy téléphone anankiray a blackberry 9720 avy any amin'ny orange izy ty dia zany hoe isaky ny efa-bolana zany a makany amin'ny anankiray a dia efa-bolana manaraka makany amin'ny anankiray a dia ny efa-bolana farany makany amin'ny anankiray tiaka mavy eo azy telo vavy ary saora tompoko ay iteny kely azafady azafady a Ie, fisaorana mitafotafo a voalohany indrindra ho an'ny RDJ karakara ny ty RDJ mozika ty mifakasitrahana mpanakanto malagasy fisaorana ihany koa anfaniriny tampogaiky namorona an'le hira satria raha tsy miforony le hira tsy tafajoro teto zay androany dia fisaorana ho an'ny Jacques Thierry any eto studio a namerina anay tamin'ny taona 2024 iny a dia farany nefa tsy nikely indrindra isaorana ianareo mpankafy rehetra isaorana ianareo mpanohana rehetra ary isaorana ihany koa ny orange atsika rehetra ty fa tsy anay rery zay saotra rizy mitsamy a reny zany le hoe zay tiako dia ataoko bisou a arabaina tifatifa dia arabaina toraka izany ihany koa i Josemaina Makoa tao anatin'ny révélation no nazahoany ny trophée na ny amboaram-pankasitrahana eny ary dia mbola mitoy ny fanomezantsika ny trophée a tsy ho ataontsika lavalava ntsony ny resaka ety antsetra satria mbola be dia be nareo mpanakanto no andalo eto a fa azadiny no somesintsika zay eny ary anolotra indray ary ny amboara mozika mihetsika sy artiste reconnaissance internationale 5 ny RDJ Steam mozika mihetsika natolotritsika voalohany a mozika mihetsika tonga dia aloha tonga dia hijerentsika fa tsy asitsika resabe ntsony alefasa mifankasitrahan'ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 Orange Madagascar sy RDJ 96.6 manolotra anao RDJ mozika mandraisa anjara fitio toan'ny mpanakanto ankafizinao mozika mihetsika on s'en fout Eusebias date coach On va partir loin d'ici Sifuk Stéphanie FAB Ninas Ftitsy mizarazara Onja Tis Fran Lola Poupousse Big MG alefaso safidinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na amin'ny SMS 033 56 00766 sy ny 034 34 00766 code MHT RDJ Mozika Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange ya tonga amin'ny fotoana anonana an'le nahazo an'le mozika mihetsika aritsika izy ty ry zala jereka izy ty ohatran'ny vehivavy aloha nahazo an'le izy a iza ny nahazo ny mozika mihetsika zany dia tsy foko any Stéphanie ay Stéphanie umetsika teka mafy be izy
ty ny amboaranao Stéphanie sa mbola tasomiko aloha Ya, voalohany indrindrany misaotra an'Andriamanitra, misaotra ny RDJ dia misaotra betsaka ho an'ireo votan rehetrarehetra izay nanohana anahy hatramin'ny farany. Misaotra tompoko. faly zay atao amin'ny RDJ Steam manolotra anao an'ity. Misaotra le Shinsanna. Tsisy isaorana. Asio tiaka be. Stéphanie ô, azafady. Ohatrany tsy fonay koa ianao. Io mbola nisy adiny kely azafady. Tiaka mafy be ho anazy tompoko. Amin'ny vanim-potoana zao koa ny RDJ dia tsy manadino ny mpanakanto malagasy izay nanandratra avo ny voninahitry Madagasikara tany ivelany tany. Ka misy ny surprise kely ty mozika reconnaissance internationale. Tsisy mpifaninana fa tonga dia ho tonon'ny lopinina. Ty mety kolokolokoloky ty. Ny nahazo anazy dia i bandy zay mety ao le ry tsy iliva nahazo anazy. Ao ve tsy iliva? Aiza ao izy. Raha sendra matontory eo akaikinareo tsy iliva dia foazy azafady. Ohatrany tsy ao angambany izy dia ho tazominay zany ny lokany. Omena anazy amin'ny fotoana manaraka zany lokany fa tsy afaka izy zany. Misaotra anareo rehetrarehetra tiaka mafy be farany Mbola mitohy ny fiarahantsika dia raha tsy teo tsy liva mbola afaka mandalo makany amin'ny RDJ maka ny amboara-pankasitrahana ho azy dia isorana ihany koa ny fahatongavan'ny Stéphanie teto. Hitantsika amin'izany ry zareo fa ny RDJ dia tena mivohy tokoa ny kanto malagasy ary tena manome lanja toerana avo be mihitsy izany sanganasan'ny mpanakantotsika izany. Tonginaty izany ndraiky io sanao mpanakantotsika manaraka izay tonga dia ho ampidiriko avy hatrany ary dia miara mirapirapy amintsika. Teka mafy be ho an'izay tena mpankafy rapy. Saotra
mandroso ary tompoko. Salama daholo e. Faly mahita anareo dia fa elaela zany zay zo lasa tany amin'ny Qatar le tenen'le rangahy teo. Fa faly be atolotra anareo amin'le mozika rap R&B. Les nominés, nous allons les voir défiler ici. Merci beaucoup. Mifankasitrahana ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 Orange Madagascar sy RDJ 96.6 manolotra anao RDJ Mozika. Mandray sanjary fidio toany ny mpanakanto ankafizinao. Mozika, rap R&B, Las, Spidey. Raka yeko ny fonao, Tsota. Mijuru foana, Joyce Minamaku. Andriambavilanitra, Bombs. Bomba Piondana, X-Star. Volana, Rapadango. Alefaso safidinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na amin'ny SMS 033 56 00766 sy ny 034 34 00766 code MRR RDJ Mozika. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Ladies and gentlemen, let's take a look at the winner. And the winner is X-Star! Arabena grand fa tena old school papa. Tantara kely fohifohy fotsiny hoe nanomine ninirina rehefa tsy napoziko dia mbola hoe izy ihany koa ny mbola lany isolo tena n'le mozika rap R&B tena tsy hitako izay ho tenenina fa tena misaotra n'ireo olona nanoana rehetra tsy isy fantatro hoe iza daholo izy fa mena hitako eny Facebook eny ihany fa misaotra betsaka ny nanoana. Mbola misy foana mozika mbola mahery mozika rap, hip hop, R&B io ary misaotra ny RDJ. Fa raha tsisy RDJ tsisy name an'izao ny rap R&B eto amin'ny tanàna ary fisaorana mitafotafo ho an'ny Orange Madagascar satria mbola niporofony fa mahery Orange Madagascar amin'le SMS, amin'le hira, misaotra betsaka tsisy resaka fa dia atolotro ty zavatra ty atolotro ho an'le kolotsaina rehetrarehetra dia ho an'le kolotsaina mihitsy sy le mozikany. Dia ty t-shirt anaovako ty ararotiko be mihitsy le androany mamela anareo anararotra satria tsy mbe dia be ny ohatran'izao amin'ny fiainana fa mozika rap na ny R&B dia afaka mitondra hafatra. Zay.
firenena hip hop. Peace. Aseo miteraka X-Star. Eny ary izao koa sika dia iroso avy hatrany amin'ny mozika mafana ho an'ny taona 2024 ary asika avy hatrany ireo nomineta ao anatin'izay. Mifankasitrahana ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 Orange Madagascar sy RDJ 96.6 manolotra anao RDJ Mozika. Mandray sanjary, fidio, toan'ny mpanakanto ankafizinao. Mozika mafana, manonga l'escalier, wawa. Midira, tansmena. Midira. Patrona Umbi, Barnzaka. Patrona Umbi, Mazopela. Saleg Pok Pok, Liana. Fomban Nguoma, Daddy Love. Vayav Shila, Amboara Pri. Alefason safidinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na amin'ny SMS 033 56 00766 sy ny 034 34 00766 code MMF RDJ Mozika. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Hitantsika teo fa nandrevabilanitra ny tena be da be ny faninana tao anatin'izay a jerentsika avy hatrany hoe iza no mozika mafana taona 2024 izay. Baranzaka! Baranzaka teny fohy. Nanorika amin'ny Baranzaka. Ouais! Teny fohy. Ya, ny teny fohy moa zany a dia isaorana manokana ny RDJ zay nampisan'izao hetsika zao a dia isaorana antsika mpakafy koa zay nisafidy ny tarika Baranjaka tamin'lera hoe patrona omby sotra betsaka e. Sotra Baranjaka. Sotra e. Sotra nareo rehetra zay nisafidy azy ny RDJ ihany koa ny tena isaorana be dia be satria raha tsy nisy koa moa ny onjam-peo nanatosika azy ary zareo tsy lasa nakaizy. Dia tak izany ihany koa X-Star zay nibata ny amboara teo a tamin'ny rap R&B. Fa izao tsika dia handray ny reto tanora kely tsika mahafatifaty. Raha nareo no mahita tara dolo reto lehilahy ato reto mahita an'ireo indray. Izy ary e. Izy e. Tifatifa. Mafimafy le tehaka andraisantsika ny tifativa tomboko lasy tomboko vavy. Gasika manja. Fanambe Asalavitra Atsukwe avini verena Padisulalana Karambula La ericecho La nedi kedi kanao Nitara no medu Zaimbula tsinse Nube desse cu Nifusai cu Nanu mezzina, un ampizzo ne fatto, bula
ankamantatra rehefa lavitranao manirerikely aty rehefa tsy eo anilanao de matsiaro favery aizindray mahitako hazavana tohiny sady tsotratry ny aiko miala e zavako amizay zany hoe lavitranao reko malalay anaty fokoa zavako izindray reny andro maro ao tsy matoky hitamery eto indray nandinika lasa indray nandinika tokony atao fitiavana foana trizay nitiko tsy jerena fanandatra fo amizay ireo adalana nandefitra talo fatizatry sarotra lana fatonzola dura ipenenako miadidy maro anefa miandrenia mbola lavitra ny lalak'izany hiezakana tino anao hiezakana tino anao hiezakana tino anao na umafy na umura hiezakana tino anao hiezakana tino anao hiezakana tino anao na vetivety moza famampanina 1, 2, 3, 4 zadolomtane zadolomtane itsamafiane zadolomtane zadolomtane itsamafiane Zexmetzko tizio mialery mikisakata Yeah, zexmetzko tumtizaka tizio mialery mikisakata Zay mila mietsketsko mitkivko jutkunno juftrufto zadunumtane itsamafiane Yeah, 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 yeah. Zadunumtane, itsamafiane. Zadunumtane, itsamafiane. Yeah! Sochatuko. Ireo an'olotry indray ary ny amboara mozika tendance sy mozika duo 10:24 Christian Ratovinony responsable de programmation ao amin'ny fahitalavitra Dreamin miaraka amin'ny kosa Jerry Marcos nazy amboara mozika mafana tamin'ny taona 7 sy mozika tropicale tamin'ny taona 23 mandroso arinareo tompoko Mbala tsara olo jiaby ya salama ya miarabanareo zany ny mozika tendance no alahatry tsika eto zany hoe jerena hoe iza no azoazo fahalao aloha fantarina hoe iza avy renominé
Mifankasitrahana ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 Orange Madagascar sy RDJ 96.6 manolotra anao RDJ Mozika mandray anjara fidio toan'ny mpanakanto ankafizinao mozika tendance Sam Malagasy DJ Gouti sy ODI Zumba Gassi Cougar Baby Darlene Jazz MMC si Cage Yanoin Gangsta Bab Fall Agrad si Skies I Love You Dalvis alefaso safidinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na amin'ny SMS 033 56 00766 sy ny 034 34 00766 enjakenjana tena enjana mihitsy satria samy enjana daholo ny tao anatiny teo a reny zany le mozika tendance oui tendance amizao zany ny lamody amizao zany reny ahoana izy zao Christian ahoana atsika izany hitanareo mety izany anareo le izy aloha mozika mampiray atsika rehetra zay kosa aloha ary safidin'ny vahoaka io a safidinareo zay vao manomboka le hira de hoe DJ Gouti ODI DJ Gouti ODI tendance muzika tendance asina teka mavy miaraka amizay aiza aizy zala ay ohatrany solitena angamba ny tonga ao ya taony smoky la miarabanareo solitena zany hitatsika eo misaotra ny RDJ aloha bon tsy ody ay dia nalayntsika aloha ny amboara dia misaotra ho any rehetrarehetra ny fidy anazy dia misaotra ny mpikifa ny ody ay sy ny zay tiaka mabery azy manaraka anay zany atsika tamity manaraky ty tsy haiko sa izy angamba ny tompony amin'ity zavatra ty nisy fotoana zay efa nahazo an'ity mahafinaritra mahazo an'ity raha ty zany izy niaraka nampiarapeo taminao tsy nampiaraka izy fa manjary manala baraka zao nampiarapeo ny tena marina i mima tamin'izany le hira hoe sam hainareo tsara ya fa ty manaraky ty andao aro jerentsika aloha izavy no nominé sady zay Christian zay mihitsy ka sakarakory vorombe zay mitena izy mifankasitrahana ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 Orange Madagascar sy RDJ 96.6 manolotra anao RDJ Mozika mandray anjara fidio toan'ny mpanakanto ankafizinao mozika duo Saruna Fauna Firmin sy Narindra tsy maninona Teo Rakoto Vao sy Dora Johnson Zaho tsy mbola nazo tsirone ka piano tsy ho tezitra Milanao Lola sy Black Nadia Siory Tobias sy Joanna Nouvelle danse Meiza sy Jess Flavione ary Jeez Ento milamina Roy Rakoto sy Groove
alefaso safidinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na amin'ny SMS 033 56 00766 sy ny 034 34 00766 code MDO RDJ Musique. Miamanza ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Reny zany nominé tamin'ny musique duo. Efa misy manao pariage ve any sa mbola tsy hay izy ny tena izy io fa angamba ataontsika suspense kely a samy milay daholo izy teo fa nefa kosa tsy maintsy misy anankiray zany mahazo an'le izy a de lehilahy sy vehivavy no mampiara-peo a de ny anaran'le lehilahy manomboka amin'ny L. Fantatrareo ve? Fantatrareo ve? Iza le lehilahy ary? Lola sy Black Nadia! Nahazo ny duo, musique duo 2015, RDJ Musique 2015. Asiantsika tehaka Lola! Mariny zany raga. Black Nadia, ato izy mandroso. Black is beautiful. Yes. So, ay 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 ay. Tsy mba za manolotra ny vehivavy fa ny lehilavy. Ah, ity fetsy be Christian ty hein. Taoko bisou ihany anao Black. Félicitations hein. Sady miaraka am'le téléphone azadino vorombe hein. Yes, Mr. Lola. Ah, sarotra be anoroko anao lava loatra anao za somary dona kely lesy Lola. Sina dona ihany na dia. OK. Ah, samanana ny tena marina dia ho an'ny Lola manokana dia mbola tsy nihetsi-po ohatrany androany ah. Androany ah vao tena nihetsi-po be mihitsy. Sisy ambulance ao ka tsy maintsy batainy Black ah. Ny tena marina amin'le izy ah, imbetsaka ny nahazo artiste de l'année trophée ny andratra rehetra. Fa ny tena nampiasika ny foko androany ah dia nieritreritra hoe efa soara raha ny teo amin'ny carrière musicale zany tamin'izay fotoana taona marobe zay a kanefa dia mbola ozy izy Samuela hoe 20 taona ty arina za makala mbola en forme zany ka dia mahafinaritra misaotra ny Black koa izay namelombelona nampatsiro be an'izany hery zany. Ya voalohany indrindra moa zany misaotra ny RDJ Black Nadia. Dia misaotra nareo pakafiko, tena misaotra tena mifitrotra mifo manontolo i Black Nadia satria noho ny fisianareo dia mazoto hatrany zay mitrandraka n'ity kanto zay ataonay ity dia anome foana koa ny sosy mahafinaritra ny avy aty amiko zao Black Nadia. Ninina miseho za tsy mba mileo nareo tia zaho koa tia nareo dia misaotra antsika rehetrarehetra. Ya. Iny miaraka am'le téléphone rainy ny Black Nadia, rainy ny Lola. Asiantsika tehaka andriamandeha faraparan'izy roa. Merci. Misaotra ny RDJ, misaotra nareo mpanoana rehetrarehetra, mankasitraka atsika pakafy dia zay zany fa amanaraka lasa zay aloha. OK, bye bye. Makitsitraka azy telo mirahalahy ary dia matanora foana Lola le mozika. Manao mozika foana mba ho tanora lalandava. Ary dia teo zany ny tendance dia azony ODI. ODI dia efa tena malaza tokoa amin'le savasava reny lalany, fantapatariny anarany. Ary dia tao amin'ny mozika duo ihany koa dia mbola Lola sy Black Nadia. Fantatsika fa tena reny, tena eno isan'andro ao amin'ny RDJ ao. Isan'andro. Mbola misy ny trophée mbola misy fa zao kosa dia hiara hitsinjatsinjaka tsika zay mena valala tiana malala inona ary zany eo. Ahoana hoe mafy be ary nareo miteny azy
arety tsara mihitsy ny jiro a ary de zao ihany koa efa ampatsahivoko ianareo fa ianareo rehetra zay nandray anjara tamin'ilay SMS hoe lazao inona no firiny maridrefy azahoana ny RDJ de efa nomeko anareo ny kody a RDJ miataka kely de manome valiny amin'ny alatsinainy no omena ao anatin'ny rivotra ny valiny misy ihany koa ny loka ho anareo mpandray anjara atreto angambany aloha zany de mifaraneto ny SMS tsika ianareo tany tokantrano zay manaraka mifahita lavitra televizionna malagasy sy ny Dreamina de minitsy manateny zay fa de samy nandray anjara avokoa ianareo aloha hiala fa efa tansmena aize Jimmy les grands arrangeurs. Ça va vous déranger. Ça va vous tuer. Ça va vous fracasser, 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 fracasser. Boum, boum, riototo. On ne compte pas dans la famille. On ne peut rien. Dieu seul le sait. Manunga volume, Manunga volume, à fond le volume, à fond le volume. Weekend de folie, Manunga volume, Manunga pour vendredi, Manunga volume, vendredi joli, Manunga volume, samedi de folie, Manunga volume, dimanche barbecue, Manunga volume. Bournamanga salut, salut, Manunga volume. Ensemble. Danse. Boa. Ensemble. Montez. 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 Nangadar voisine, hey, nangadar voisine. Blangin fats kamantintin. Caracol, ajoute volume. Ajoute volume. Ajoute volume. Ok, attends, va. À fond le volume. À fond le volume. À fond le volume. À fond le volume. Faites du bruit. Faites du bruit. À fond le volume. À fond le volume. Faites du bruit. DJ, à fond le volume. Master. DJ, à fond le volume. DJ, à fond le volume. Ah, tu vas. Ah, DJ, à fond le volume. Ensemble. Yes, ton semaine, c'est moi. Il n'y en a pas deux comme moi. Merci. Le 27 mars, au Zénith de Paris, rendez-vous avec ton semaine. Sotra tansmena
mafimafy kokoa le tehaka tompoko lasy tompoko vavy. Ataontsika hoe madivadiva amin'ny fiarahana tsy mbola tena madivadiva efa manakaikikaiky ihany a mbola misy ny amboaram-pankasitrahana maromaro ao fa eto kosa indray dia manasa ampanajananao Andriamatoa Rasolo Jaonina Tahina zay flotale général ny RDG zay sady ankasitrahana tanteraka ianao amin'ny fitantanana ny onjapeo io a satria dia mamolavola tanora maro ianareo a manome aja sy manome lanja be debe a ny zavakanto tena malagasy toloratsika tehaka mafy be tena ohatrany tsy ampy zany a ohatrany tsy ampy a lamako 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 avereno avereno atambaro atambaro miara-miorakoraka fa manja be le RDG a RDG tiako namako misaotra Clara misaotra tompoko tiako namako zay tokoa ny afatra vaty amin'ny RDG satria tianay a ianareo mpanakanto malagasy ary zany na tonga anay namorona nyty RDG mozika ty folo taona lasa sady zay efa maro dia maro sika mpanakanto rehetra no nisafidian'ireo mpiaino satria ny mpiaino ihany koa dia namanay avokoa isika rehetra dia namana avokoa raha nanao an'ity hetsika ity zahay dia hoe fanomezana mari-pakasitrahana ho antsika rehetrarehetra mpanakanto ho antsika rehetrarehetra anatin'ny tontolon'ny serasera tontolon'ny kolotsaina kulturaly sy ny sisa sy ny sisa zava-poana nefa zany raha tsisy ianareo mpanakanto satria inona moa no zavatra ho atolotray ho an'ny mpiaino raha tsisy ny mozika zay hoentinareo tsirairay avy mangataka tehaka mafy be ao an'ny mpanakanto malagasy manerana Madagasikara sy reo miravinahitra ny velany rehetrarehetra eny niteneniko teo efa tamin'ny enina tamin'ny 5 nefa nisy ny RDG mozika nisy fotoana tsy nisy ny RDG mozika noho ny antony efa diso fatatsika rehetrarehetra ary tena fotoana anankiray tena nanetsiketsika ny tao anatin'ny zavakanto ihany koa tsy nafana nanao an'ilay izy kanefa dia nieritreritra foana ny RDG hoe tsy maintsy mba misy omena ny amboarana nandritran'izay fotoana izay kosa aloha satria tsy ho voatanisa daholo izy avy ny mpanakanto ny sandratra tamin'izany fotoana fa dia efa ireo nareo fa dia omentsika ihany koa ireo mpanakanto nanomboka tany amin'ny 12 hatramin'ity taona 12 ity zany rehetrarehetra zany nefa tsy ho vita satria araka ny teneniko anareo a dia tsy ho tanteraka izao hetsika izao raha tsisy mipanohana satria manao zavatra tsy mora ary manentanareo mpiara-miasa mpiara-minombonantoka ireo mpanohana rehetrarehetra mba hiara-iasitsika mba hafana manohana ireto mpanakanto malagasy ireto satria mila fatoanana ny artista malagasy tompoko lasy tompoko vavy ka isorako manokana ny Orange Madagascar zay nanampy atsika nanatanteraka nyty RDG mozika 5 ty anio ary ny tena fanarinay dia mbola itoy zany fiara-miasa irana amin'ny Orange zany afana mba manatanteraka nyty lanonana fanomezana mari-pakasitrahana ho an'ny mpanakanto ty amin'ny heritaona sy ny taona ho avy manaraka rehetra. Merci beaucoup Orange Madagascar. Donc je vous demanderai s'il vous plaît de me rejoindre car nous vous avons préparé, s'il vous plaît, les hôtesses. C'est avec un grand plaisir que RDJ vous offre un trophée en tant que partenaire officiel de RDJ Musique 2015. Merci beaucoup, merci infiniment, au nom des artistes malgaches. Merci, Monsieur le Président. Bien, je voudrais dire que chez Orange Madagascar, nous sommes particulièrement fiers d'être associés à cet événement avec, comme nous disons en français, RDJ,
et vous dites RDJ. Donc nous sommes particulièrement fiers parce que c'est pour nous une très grande occasion de soutenir tous les artistes malgaches. Je pense que cet après-midi, nous en avions vu quelques-uns. Moi, j'ai été impressionné, d'abord impressionné par la coiffure de quelques artistes. Je ne suis pas sûr que j'arriverai à reproduire la même. Mais j'ai été aussi impressionné par leur talent, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient danseurs. Et tout ça, ça participe à la culture malgache. Et c'est ça qui est important. À travers ces artistes, bien nous, chez Orange Madagascar, nous soutenons la culture malgache et nous voyons tout ce potentiel, tout ce talent. Et franchement, tout ça, ça me rend vraiment très optimiste pour l'avenir. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le DG. Donc ensemble, nous allons offrir les meilleurs des trophées, donc tous les artistes malgaches depuis 2010. S'il vous plaît. Sotsika dia n'olatra ny mpanakanto mendrika tamin'ny taona 10 satria dia efa voarakitra anatin'ny tantaran'ny RDJ zany na dia nisy ara ny toedrara zay ny rahantsika nahita. Alors, l'artiste de l'année 2010, Princio. Princio. Dia mena fitenenana kely ianao dia tsy mihetsiketo rehefa avy eo fa eto daholo. Misaotra tompoko a. Raha ohatra hoe vehivavy nikotiana tamin'ny 2010 ka zao voazaka. Ohatra ny faly ihany ny tena hoe efa tamin'ny 2010 no nikoty an'le sipa dia zao le sipa voazaka. Dia isaorako ny ezaka natao tamin'izay zany satria fady amanjanaky ny tena sarobe lomona be sady mazava hoditra be dia isaorana ianao dia isaorany zareo ny tena mahatonga ana ny ezaka tamin'izany fotoana zany na dia zao ara le ezaka vao tena nivaly. Saotra tompoko. Dia mijanonao ihany Princio, ty ianao ty souvenir année 2011. Merci. Artiste de l'année 2011, RDJ Musica, Raboussa. Manao tompoko sataikatra ny vava fa ohatra ny lela inona moa izy teo misaotra ny mpakafy any Rabosa hatramin'izay hatramin'izao ny zavatra mampiavaka kely ny mpakafy an-Rabosa
dia le izy tena finampombo satria arakaraka izy tsy misy lehilahy fa midonaka tsara ao anatiny ao ary mafana dia mino aho fa ohatran'izay ary ho mandrakizay isaorana ny RDJ anisan'ny radio mamoy mivoy ny mozika ny tanora isaorana ny Orange Madagascar zay anisan'ny mpanohana ny kolontsaina ary mino aho fa mbola eo foana isaorantsika rehetrarehetra saotra ny Toma saotra ny Fia saotra 2012. Je vous laisse le soin d'ouvrir. Alors, l'artiste de l'année 2012, c'est un grand suspense. C'est un nom en deux parties. Ça commence par un T. Tans Mena. Bravo! Manana daholo antsika. Salama daholo. Salama. Faly ravoravo e. Tegna ravoravo. C'est un grand honneur pour moi de recevoir ce trophée aujourd'hui. 2012, ok. E taogno tegna marqué tao semaine 2012 nazahoagna meilleur artiste isoragna Andriamanitra sy ny razagna isoragna ny RDJ namokatra an'ity lanonagna ity isoragna ny Orange Madagascar isoragna BDB ny famiko namako akaiky sy anareo mpankafy nazahoagna an'ity maroboninahitra ty ary mbala mitohy ny tologno musical tsy fananagna ny mozika fa zavakanto ka raha ohatran'izay zavakanto zay nazahoagna voninahitry be karaha ty tsisy karaha ty koa ozy ny raha teo igny dia lalagna mitohy nandiniky ireo tagny tamin'ny festival africain agny à Paris taogno 2015 fa c'est en semaine qui représente l'océan Indien et Madagascar au Festival africain de Zénith de Paris cette année. Merci anareo jiaby, merci Pankafi, merci les amis, merci la famille, zanako, Mario, Elali, zay tegna tiako indrindra eto ambony tany. Anareo jiaby koa karaha zegny. Misaotra betsaka tompoko. Yes. 2013 ndray tsika zao fanaky 6 Je vais dire. Alors l'artiste de l'année 2013, bien connu
bien connu aussi chez Orange Madagascar, eh bien j'appelle Ambunjun. Ambundna. Plaisir de vous. Félicitations. Ye. Dimy amby folo taona zay nitarika ary amin'ity taona ity isaoran'Andriamanitra lehibe raha mbola salama meny hery mijoro ohatr'izao eto miaraka amintsika rehetrarehetra eto isaorana ihany koa ny RDJ nanao an'ity fakasitrahana ny mpanakanto ity satria efa hatramin'ny ela moa zany nefa mba lomanto anatin'ity foana ihany koa nitarika dia isaorana ihany koa ny Orange Madagascar izay mpanohana nyty lalao ity sy mpanohana nitarika ihany koa moa zany dia isaorana ihany koa ireo fianakavianay ny vady aman-janakay izay nanohana nay hatrany tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra zay ary ny farafatsika indrindra dia ianareo isaorana indrindra tompoko ny fiarana hatramin'izay ary ny mozika vita foana ny trano fa tsy rehefa tsy eo nareo dia ngamba ho foana daholo ny zavatra mba nofinofo sy eritreretra anohy ny zavakanto eto amin'ity nosy malalatsika ity dia isaorana be da be nareo misaotra indrindra tompoko makasitraka e dia isaorako reto namako reto mesy zalahy Artiste de l'année 2014. Suspense. Artiste de l'année 2014, Gangsta Bab. Tompoko lahy sy tompoko vavy ny sorako voalohany dia Andriamanitra satria za tsy nieritreritra ny anao zavakanto zany naninona moa tsy tamin'iza 5 taona ohatran'ny Michael Jackson tamin'iza fotoana zany dia efa nanomboka ny hira na 12 taona fa 5 taona taty aoriana vao nomeny fanomezam-pahasoavana nanao an'izay rehetra dia misaotra an'Andriamanitra tao anatin'izay manaraka izany dia isaorana efa be dia be teo ny RDJ ny Orange isika rehetra tamin'izay fotoana izay efa nahazo mari-pakasitrahana tany amin'ny Midi Madagasikara ihany koa tamin'ny herintaona dia misaotra be dia be anareo isaorako ihany koa narindra 1.0 mba angatako tiaka mafy be tompoko misaotra ary ny farany artiste de l'année 2015.
L'artiste de l'année 2015, Wawa. Iwawa tiao a tiao izy fa mendrika ho aza ny artiste de l'année 2015 amma itiavany amin'ny mpanakanto rehetra pakafy rehetra dia mbola miasa izy amin'izao fotoana izao ao anatin'izany atao hoe firana zany izy amin'izao tsika miresaka izao mbola iso fotoana iarahantsika miresakresatra aminy rehefa amin'ny ao amin'ny RDJ misaotra indrindratsika amin'izao fotoana izao angataka atsika mpanakanto rehetrarehetra zay nome tamin'iny taona iny a hiakatra ty ambony sehatra hiaraka sary miaraka hoan miaraka amin'ny reto namantsika rehetrareto misaotra tompoko araka izany tompoko lasy tompoko vavy ho faraparanana ny fiarahana mandrisika anareo hatrany izahay aza miala amin'ny RDJ ary dia toy izy foana ny fangatanareo hira ao amin'ny onjam-peo io satria dia ny artiste rehetra zay ho safidiana indray amin'ity 24 ity amin'ny 72 sika mifampitona indray tsy izay ve dia miarabanareo rehetra zay nahazo ny amboara-pakasitrahana feno avy amin'ny onjam-peo ny RDJ angatara ianareo rehetra zay nibata ny trophée ary mba hiakatra ety mba miara-makasary mba sitsika fahatsiarovana kely sary-pianakaviana zay mihitsy angataka atsika rehetra hiakatra ty mangataka mozika ihany ko ao mozalao mba sy mozika ny fidirany reto mpanakantotsika reto ety antsehatra azy Ranampisiko vadinao izy zaho tsunami takanao Novina novina naniona novina tsy mifavaloko mihitsy anao na iza na izy anakina Lucialina somary teriterena kely reto mandroso aty alohana sasany Stunga sai na pawe lava lefty na naraka atani move tiki tiki atam soza la sala sai na lefa watam to kam masku makawa Karapaina dolo tsika rehetrarehetra karapaina dolo mpanakanto malagasy amin'ny herintaona indray